Mbola tsara be atsika jiaby. Ya, ikoragna fokofoko kely hoe mikasiky fagnambaragna izay nataona député izay mivondrona ao agnatina vondrona Irmara. Zany hoe le député zany lany tagnatin'ny vondrona Irmara izay miaraka amin'ny Andry Rajoelina jiaby nagnano fagnambaragna ireo niany fa hoe niala tsy ho agnatina député Irmara intsony zany zareo, misy 80 gamba zareo zay, misy indépendant boko misy asa UPAD tsy fantako zay, fa agnatin'ny vondrona Irmara zany nagnano fagnambaragna zareo député fa hoe efa tsy agnatin'ny Irmara intsony zareo député hitatsika maro be regny. Ny antony esoana ianareo dia hisy fanambarana mahakasika ny fijoroan'ny député majorité présidentielle. Dia omeko koa ny député Nambogatrimo ny hamaky ny fanambarana. Sori betsaka président. Ny fanambarana motro ny mazatra be. Fa tsy dia ntsony. Izahay solombavam-bahoaka lamy tamin'ny vondrona Irmara izay misy antoko politika fikambanana maro rehefa nahita fa nisy ny fanambarana tsy misy sonia, tsy nisy feo na vidéo, tsy fantatry ny fahamarinany nefa nampiasana ny sarinay fahiny ary milaza fa mitondra ny anaranay dia manambara sy manamafy etona fa 20 isanjaton'ny solombavam-bahoaka lany tamin'ny vondrona Irmara izahay no nametra-pialana sy ao anatin'ny vondrona parlementaire Irmara intsony eto anivon'ny antenimera pirenena. Eo ny vondrona sy ny atoko na fikambanana fa solombavam-bahoaka aloha izahay ary toy ny vahoaka ihany koa ka rehefa nahatsapa ny taraina sy ny fitakiana ireo zofototra nataon'ny tanora sy ny vahoaka kanefa tsy tapina fenina fa nisy ny herisetra valin'izany. Tena nanapa-kevitra izahay fa nametra-pialana sy ao anatin'ny vondrona parlementaire intsony fa hiaraka hanarina ny fiainan'ny vahoaka sy ny firenena amin'izay anjara tandrify anay miaraka amin'ny fitondram-panjakana tarihan'ny filoham-panjakana colonel Mikael Rajaelina. Mpanao lalàna izahay ka tsy maintsy manara-dalàna. Nandritra ireny korotany ireny dia niarahana nahita fa to tany tsy nisy fanjakana teto, nisy ny fandrombana fananan'olona, maro ny naratra, mitondra takaitra ary indrisy nisy mihitsy ny namony aina. Miondrika mpanajana tanteraka ary makahery ny fianakaviana izahay. Vanim-potoana sarotra feno herisetra no nandalovan'ny firenena ka ankasitrana etona ny fandraisana andraikitra nataon'ny miaramila izay nanapirofo fa tandroka aro ny vozon'izy ireo ka nandray andraikiny tao anatin'izany. Isorana ihany koa ny fitsarana avy momba lalam-pandroenana na ny ACC ny joro na sanandray ny andraikiny ihany koa. Nisy ny fikasana andrava ity antenimera-pirenena ity natao tamin'ny fomba tsy ara-dalàna tanteraka izany ka vao maika nampirehatra ny zavatsarotra teto amin'ny firenena. Nolavinay marindrano tato amin'ity lapan'ny demokrasia ity nandaliany vahoaka rehetra nay tany amin'ny distrika tsirairay avy izay soloanay teny eto satria sady fandikan-dalàna no fanaovana tsinotsinony ireo vahoaka any amin'ny distrika rehetra manerana nosy. Ireo fahasahin'ny miaramila sy ny ACC nandray andraikitra voalazy ireo no nampiveriny indray ny filaminam-panjakana, ny filaminam-bahoaka ko ankasitranay etony izany. Isorana ihany koa ireo solombavam-bahoaka namanay tsy akanavaka miara-misalahy amin'ny fanomezan-tanana feno tsy misy fepetra ny filoham-panjakana colonel Mikael Rajaelina anorenana rafitra sy fitantanana vaovao ho an'ny Madagasikara. Farany mitsoreto izahay solombavam-bahoaka anisan'ny andrafitra ny majorité présidentielle eto anivon'ny antenimera-pirenena. Ao ny UPAD, ny GPRI ary izahay Irmara nametra-pialana. Vonona ifanolo-tanana amin'ny vahoaka ho amin'ny fanovana tena izy ary tondra ny vahaolana manandrify ny andraikitray amin'ireo fitantanana maro tao anatin'ireny
tolona fitakina maro nataon'ireo mpitolona izay mangataka nisy fototra ilain'ny vahoaka malagasy. Io fanapahan-kevitra io dia vokatry ny fandinika-kevitra lalina sy fametrahana ambony ny tombontsoa ho an'ny vahoaka malagasy. Mijoro amin'ny sotoavina republikana sy demokratika izahay ary manolo tena hatrany anampy amin'ny fananganana any Madagasikara mirindra mitovy lenta isitrahan'ny taranaka malagasy ankehitriny sy ny hoavy mendrika sy sahaza izay no nifitianan'ny vahoaka malagasy anay. Natao teto amin'ny lapan'ny antenimieram-pirenena Tsimbazaza anio fa 5 volana Oktobra 2024 sotra tokony. Ka eo indrindra no agnanaovako video eto fanehoan-kevitra. Raha amboko manokana tegna mialatsiny am'le fitenena fa mahasosotra mahita igny satria ina ny antony. Androany zareo député Irmara le pisolelaka maro be reo milaza fa hoe hanohagna fanjakagna mijoro, hanohagna colonel Mika fa hiala amin'ny vondrona Irmara. Androany zareo milazana zany. Satria ina ny antony? Satria efa folaka masoandro ny ankinagna zany zareo de nivorovory hoe alotsika hiala fa tsika anogna fanjakagna zao. Ino ma le masoandro ny ankinagna? Ny gadra agny Maurice agny Mamra Vatomanga voasambotra agny, mbola mandeha raha mikasika izy agny Maurice agny. Yandra Joely efa nilefa ary tsy basy nilefa fa efa nivoaka ny ataotsika hoe ny décret magnadoso manala ny zopirenena malagasy ho an'ny Andra Joely. Dikan'izany efa tsisy carrière politique azon'ny Andra Joely atao à Madagasikara eky satria efa tsy mizaka zopirenena malagasy. Ka noho zay antony zay hitan'ny zareo ny gadrany mpamatsy vola Mamra Vatomanga efa nafaka ny zopirenena malagasy ho an'ny Andra Joely tampidalakalea zany alohatsika hagnano déclaration atsika hiala amin'ny Irmara fa tsika hanogna filoham-perinasa zao président Mikaely. Ianareo député Irmara jiaby le nivolagna niala io, ianareo mihitsy no tegna mitombogno am'le teniny Baba Andriamandeha zay hoe tamin'ny Augustin Andriamananoro tamin'ny dony resaka. De hoe olo ohatrany anao io izy no pirepetsapetsa piretskombakomba manambotry ny firenena mampahatra ny firenena. Mitovy am'izany ianareo député jiaby na déclaration tao ianareo io mihitsy no pirepetsapetsa piretskombakomba amin'ny olona nampahantra amin'ny olona nanambotry firenena nampahantra firenena. Tsy iza zany fa Mamra Vatomanga, Andra Joely, Ntsay Christian, ianareo jiaby na déclaration io mihitsy no pirepetsapetsa ka iniany ianareo ny gadra ny mpamatsy vola nafaka zopirenena ny mpanjakanareo niany anareo ny volagna hoe fa hiala amin'ny Irmara. Ianareo mpamadika mihitsy nareo mpamadika ary ianareo vahoaka amin'ny tany misy zareo agny mangala ondraha fa zareo tegna député le député tsy manjary. Oka zava koragna. Zegny lazaiko hoe mafanafana hely le resaka niany. Ianareo io député tsy manjary. Tahianareo tamin'ny fotoagnany ZNZ voaka malagasy nidiny an-dalambe ny bombarde ny gendarme lacrymogène tivitry bala réely vango matraky ao ny maty ao ny folaka ao ny maratra zazamena misy firy ny maty. Tahianareo député Irmara tsy nagnano déclaration teo raha ohatra ka tia tanindrazagna nareo satria tagnatin'ny vakabarinareo annoncenareo fa hoe noho ny zava-misy fitaken'ny vahoaka zao noho ny fahantragna tahianareo tamin'ny fotoagnany tolony voaka malagasy tolona nataony ZNZ nitaky ny rariny nitaky ny zavatra maharary nefa faty nazo tahianareo député Irmara taiza
iniany anareo fa hoe ny gadra talenareo nafaka zopirenany Andra Joely niany nareo volagna fa hoe iala. Vous êtes malade. Non. Alevanareo ono regny député tsy manjary aby regny jiaby regny. Regny. Zegny koragna zegny. Tsy lava loatra koragna fa mikasiky reo nagnano déclaration. Karaha ataoko moi je suis pas content amin'igny. Mijanona iry mara fô nareo. Ary afara volagna amina talenareo. Afara avion magnafatra nareo jiaby 80 mandeha mipetraka Dubai namany agny. Agny anareo mamorogno bureau ny iry mara. Agny izy migouverner anareo agny satria nareo jiaby nazony virus agny anareo. Zegny. Na dia hoe amin'ny député ohatra hoe mba hoe anogna fanjakagna misy fa le toetsaigny nasehonareo mihitsy tagnatin'ny taogno anareo niaraka tamin'ny Raha Joely tsy toetsaign'olombelogno. Tsy toetsaign'olombelogno. Mitretreny vahoaka, mitaraigny vahoaka, mitaraigny ny mpanohitra. Ianareo jiaby nisolelaka fo raha nataonareo to tagnatin'ny 7 ans izy teo nisolelaka fo. Bientôt 8 ans nisolelaka fo. Iniany efa tsy eo izy averiko ndraiky. Iniany izy tsy eo sady nafaka zopirenena malagasy dika zegny tsy afaka magnano carrière politique à Madagascar. Ny patron mpamatsy vola nareo ny gadra Maurice agny io nareo voe nagnano déclaration fa hoe iala. Satria iza avantage fo nareo. Very avantage agny iza avantage ato amina président Mikaely ato. Non. Zay tsy mila. Zegny tegna marigny, tsy mila. Azegny. La tête to tegna la tête tsisy la tête manjary na raiky hitako to tsisy. Ary tsy malala megnatra. Raha za tsy masaky miteny hoe zay anogna fitondragna zao non. Zegny. Avio koa fagnampiny le koragna satria akambako ndray mandeha fo izy ty. Za mahita iniany ministre fanabeazam-pirenena Saondra Marie Michel sy Rina Rakotomanga nitarika olona nandeha tamin'ny 13 metry. Oza hoe regny kagny olo tsy manjary koa regny. Satria ina ny antony. Za kivy ny ray olo mpampianatra amin'ny université agny. Olo managna doctorat. Oza hoe otra an'igny ve ny atidoan'olo managna doctorat. Mialatsigny za tsy miteny hoe nareo jiaby managna doctorat fa igny madame igny hoe otra an'igny ve ny atidoanao managna doctorat. Tsy miresonne. Tsisy fandiniagna. Karaha olo tratrany hypnotisme Raha Joely. Amin'ny mampampianatra anao mpanabe anao tsy fantanao jaly mahazo mpianatra ampianarinao amin'ny université. Tsy fantanao jaly mahazo zanaka malagasy. Tsy fantanao jiro tsisy, rano tsisy. Are-pirenena mivoaka. Fangalarana volamena gauche à droite tsy fantanao zany. Efa nandositra le olona. Inianana mbala mandeha amin'ny 13 mai fa hoe Andra Joely mi sentira coupable. Hoe ino mi sentira hoe karazagna victime. Fa hoe ny fanjakana zao magnano valifaty magnenjika tsy magnara-dalagna fanjava raiky naviany président Mikaely zao. Izo nareo fa mahita izy tsy nagnara-dalagna. 7 taogno anareo teo angala 20 taogno. Nagnara-dalagna ave nareo teo madame. Vous êtes malade. Ato koa Rina koa ato koa. Adignanao ve anao tao amina nino Madagascar Airlines. Adignanao. Business jiaby nataonao tao. Sokafanareo dossier madame Rina igny. Sambora gadra. Tsy olo karegny andrebrebolo io. Ary zigny tegna bevava tambala fa tamin'ny Andra Joely to izy mbala tao amina présidence tegna bevava. Zay ny mitondra zao izy. Mbala zay ny mitondra, zay ny vavanazy. Ka zao madame tsy anareo ny mitondra. Sokafanareo dossier ny Rina Rakotomanga igny. Sokafanareo dossier nazy igny. Izy mbala pitantana tao amin'ny Madagascar Airlines. Namotsiko compagnie io. Sokafanareo dossier nazy. Ary afatra ko amina pitondra zao ya 5 colonel io
Ozawe me colonel aza magneky anareo adaldalan'olona adramdraman'olona satria tolombahoaka nisy teto maro ny aina nafoya na vieny nazahoagna io fahefagna afagna handamigny agnadio Madagasikara karaha ohatra ka avelanareo ny olona andeha ikonokonona ivorovora am 13 mai hanimba image hagnakorontagna tsy mety zany ry mpitondra ianareo colonel anaky 10 io de soyez entitra asehoa ma militaire anareo tsisy démocratie zany amizao fotoagna zao atsy agnatin'ny changement y a pas de démocratie agnatin'ny changement donc mila entitra am mahamaramila satria ho avy ny fitondragna zay hoe démocratie légale satria iroso amina élection présidentielle am magnaraka fa amizao transition tsy misy démocratie zany c'est refondation azavela ny olona andeha am 13 mai zany azavela andeha amin'ny ACC zany azavela nareo zany mila mampiseho entitra mahamaramila tsy kotabain'olo zany zay mba afatra avaty amiko zany azavela nareo satria ina ny antony tagnatin'ny fito taogno na tsota amby folo taogno feky tsy sola tafidriky tam 13 mai teo andeha aneo hevitra nefa andeha aneo hevitra am zavatra mamparary aneo hevitra am zavatra tsy mety aneo hevitra amina fangalaragna repirenena tsy sola tafiditra teo raha tsy nampianareo maramila ka izao azavelavela olona anao zavatra n'importe quoi iditra am 13 mai io hanakorontagna io monsieur le préfet aiza anao nagnino zao nomenao lalagna zareo resony andraikitra tsy misy olo afaka miditra io zany andeha aneo hevitra averiko ndraiky tsy agnatin'ny démocratie zao fitondragna teteza mity agnatin'ny refondation y a pas de démocratie mazava angamba zay azy ary bienvenue ranabavy navy Madagasikara hitako fanirisoa hernevo bienvenue mafinalitra hitako hoe be ny asa zay nataonao tagny ta Maurice tagny magnategna za fa itoy atrany ny asa zay ho atao koa Madagasikara ary fagniriko homenareo place zay sahaza hafany hagnenjiky ny olona nangalatra repirenena ao Madagasikara zany fahatongavany zao pourquoi pas raha ministre ny fitsaragna hagnenjiky regny olo jiaby nangalatra regny satria empaka zay zalahy zay vahoaka empaka vahoaka mijaly ny mpitondra mpanakarena vahoaka tsy mavanga na bisiklety ny mpitondra mavanga V8 zay malahelo zalahy tegna ory avamanagna zay vahoaka mpitondra ory avamanagna satria fantatra nefa nanagna tam fangalaragna ory avamanagna zay na avanay nareo zay ory mety nareo managna mangalatra zegny magniry zara na bavy raha tonga ministre ny fitsaragna anao hagnenjiky mpangoro-karena jiaby io tsy andry rajoely ndraiky raha vatomanga fo nangoro-karena teo maro zareo ao maro tegna maro sokafa dossier tsy Christian re maro zareo ao nisy sénateur ao nisy ministre atao nisy karagny tao zay diova jiaby regny ka zay aloha izy fa tsy ataotsika lava koragna fa tsy mila malemilemy zany le fitondragna satria maro zao ny sedra maro ny zavatra mety ho andalo ataon'le olona tsy mila malemilemy zany na izy ka zao colonel Mika ary mety afatra mety fagniriko tokony ho avy aminao agny koa ampitipiterinareo ny vidéo tazomy monsieur le président ny mahamaramila anao aza doso io tenu mahamaramila anao sy galogno maha colonel anao io aza doso atao foana io sanandro na mivora amin'iza na mandeha en étranger na yavoloha atao foana io amizay mipetraka tsara sady maramila anao no mpitondra fanjakagna fa imaginao voalohany de maramila ary aza vela na aza lagna io amin'ny vaniagna anao ny arme ny pistolet satria tsy fantatra ny mandalo amin'ny fiainagna na misy garde corps en tant que maramila guerrier apetrao eo foana pistolet karaha ataony Ibrahim Traoré apetrao foana pistolet mety ho anao rapirapidy kokoa par rapport au garde corps ohatra apetrao eo foana zay moa ny afatrako zay makasitraka tsika jiaby
partagenareo ny video tsika mba hitany namatsika magneran zao tontolo zao. Mankasitraka tompoko.